Lora tolagamo ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. fiangonana Ziona firaisana 0 metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolo-Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavana soavana Ziona firaisana. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. Zarehetra androany ka mafy lehibenao manaiky zarehetra tesitosio fandemanitra magaga anao andriamanitra maetinao satria tesitosio sambatra izay manana anao sika rehetra laza hoe lehibe lehibe anao tompo sika rehetra laza hoe lehibe sika ira lehibe lehibe anao tompo ni rehetra ilaza hoe lehibe rehetra ira lehibe lehibe izy lehibe lehibe izy lehibe tompo mavenena trano elazao lehibe lehibe Jesosy lehibe izy eo amin'ny fiainantsika lehibe izy amin'ny zavatra rehetra tompo rehetra ilaza hoe lehibe sika ira lehibe lehibe Jesosy ni rehetra ilaza hoe rehetra ira lehibe 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 ny anarany ampindrindra laza mafy ny anarany ampindrindra Halleluja razany ampindrindra esika moderana ianao esiko sena ni rehetra ilaza hoe lehibe rehetra lehibe ny anarany ampindrindra Halleluja razany ampindrindra esika moderana esiko sena rehetra ilaza hoe lehibe Fatete anao androany nanatrika anay satria anao tompo fa dia feno fifaliana anao anatinay satria niaraka teto ianao niaraka taminay raha tena faly anao dia tia tanana ho an'Andriamanitra orakoraka ho an'ny fanay masina dia mbola toizantsika ny tia tanana ary orakoraka mafy ho andray aman-drentsika Alléluia. Alléluia. Teniny akaikinao hoe faly za mahitanao. Faly mahitanao. Faly mahita. Karaha tsy toko amin'tarenareo ianareo faly zany. Tegna faly ze.
dia todio tsara ilay akaikinao hifaly za mahitanao e. Amen. Amen na. Vavaka antsika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Dia mangata amin'Andriamanitra anao niany hoe aoka hoe Jesosy mba tsy nidirako teto ny voako eto. Mangata amin'Andriamanitra anao hoe mitenena aminao hoe fa za tonga keto hoe te hareny teninao hoe. Mba aza atao ampazarana zany hoe fahatongavantsika manatrika fotoam-bavaka fa tena midongy amin'Andriamanitra anao hoe mba tena ataovy mare zavatra avy aminao zany any Jesosy hoe. Asandrato arany vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo mankasitraka anao zany amin'ny fahasoavanao misaotra Jesosy fa mbola omenao anay indray ty fotoanandroany ty. Misaotra satria fantatra fa matoa zao Jesosy tanteraka dia teto ianao sy ny fanatrehanao ary mbola eto ianao sy ny voninahitrao andrakotra ny tsirairay avy reto. Petraka ampelantananao ara Jesosy eo ny fandrenesanay ny teny aoka anao Jesosy eo hiteny aminay tsirairay avy. Amboary Jesosy eo ny fonay mba tena fo manaiky ny teninao, mba tena fo manaiky ankatoy zay rehetra lazainao. Miasa eto ianao fasanamasina amin'ity androany ty ary mamela anao tanteraka zay hiasa eto. Rifanaipanazava mianjanjanao zay azahela fatao fitena matsapa fa eto ny fanatrehanao. Aza vela ho za Jesosy no hita eto faokanao hikasika ny fony tsirairay avy amin'ny anarany Jesosy amin'ny anarany Jesosy tia tanana mafy tsika dia afaka masoperana tsika amin'ny anarany Jesosy. Alleluia. Teneniny akaikinao hoe feno voninahitra ny fiainanao hoe. Amen. Hianatra tsika androany ny hoe Toepo manoloana ny tenin'Andriamanitra. Dia mba antanilo akaikinao raha mba mariny tenin'Andriamanitra ianao dia mba karakory fandraisanao anazy. Amen. Maro ary tegna tsy adinontsika ny fotoam-bavaka isan'andro. Misy zao mitsika reny hagnano 4 culte mihitsy ny any après-midi izy mbola ho avy. Rehefa tonga fotoana talata hariva, lakamisy hariva, zoma hariva, tonga izy. Ary mandre tenin'Andriamanitra fonga izy agnatin'izany.
fa mba tiako etaniny mba manahoana anao io rehefa mandre tenin'Andriamanitra, mba tena mpankatove anao io. Sa ozinao hoe regny izagny dia mbola dinigny na hoe regny izagny mbola eritreretina. Fa tadidio ny fatrany fankatoavantsika tenin'Andriamanitra ihany ny fatrany fisandratantsika. Zany mahatonga kristianina maro tsy mitovy. Mety misy vonivavaka izy tamin'ny herinandro fa vonivavaka izy tonga dia nandray valim-bavaka. Fa anao nefa mety efa nivavaka efa 2 taona zay nefa fiainanao tsy miova satria misy zavatra ao tsy ankatoavinao. Mety misy tenin'Andriamanitra ao zay metimety amin'ny fiainanao ihany ny ankatoavinao, fa le tifitra fiainao hoe aza mangala badin'olona ndana mamela heloka ozinao tsy hagnana an'izany za. Izy ndia andoko afatraniko raha za hisaraka aminazy. Fa teneny le akaikinao hoe mba ankatoavo hoe ny tenin'Andriamanitra hoe manomboka zao. Atsika zao anatin'ny volany fiainam-baovao. Mba tiako tsika anatin'ity volany fiainam-baovao mba hiova tanteraka ary tena hiavao tsika anatin'izay hoe fankatoavantsika tenin'Andriamanitra zay. Amen. Aza atao sangisangy fandehanantsika mivavaka. Aza atao sangisangy ny fivavahantsika. Fa tsika ny perta indrindra. Tsika mandany fotoagna aketo isan'andro, mandany frais, mandany fanatitra, nefa raha tsy azahoantsika vokany le fivavahana ataotsikany dia tsika ny perta indrindra. Dia teneny le akaikinao hoe tsy magneky perta hoe za manomboky niany fa tena ankatoa za amin'izay tenenin'Andriamanitra amina. Dia misy karazany toepontsika io rehefa mandray tenin'Andriamanitra tsikany. Amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Lioka 4:9. Raha miaraka aminao koa baibolinao dia vakio Lioka 4:9 andiny 5 ka hatramin'ny 10. Dia mba tiako ianao mba hanaraka tsara raha ohatra sendra tsy nitondra baibolina fa raha nitondra baibolina dia vakio le izy miaraka mamaky aminazy zany. Lioka 4:9 andiny 5 ka hatramin'ny 10. Mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Nivoaka ny mpamafy amafy ny vo, ary raha namafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka vohitsakitsaka ary dia lany ny voromanidina, ary ny sasany dia voafafy teny ambony vatolampy, ary raha voananiry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando. Ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo niara-naniry taminy dia nangeja azy, ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia naniry ka namoa zatoeny, ary rehefa nilaza izany izy dia niantso hoe izay manantsofina ho entry miaina aoka izy iaino. Ary ny mpianany nanontany azy ny amin'izay hevitra izany fanoharana zany dia hoy izy, ianareo no navela alala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ny olo-kafa dia fanoharana no atao mba hijery izy fa tsy hahita, ary are fa tsy hahafantatra. Koa izao ny hevitry ny fanoharana, ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre nefa avy ny devoly ka manaisitra ny teny ao am-pony, fandro ino izy ka ho vonjena. Ireo teny amin'ny vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana nefa tsy mampaka ireo fa mino vetivety ihany. Koa amin'izay andro isehon'ny fakapanahy dia miemotra izy. Ireo teny amin'ny tsiro dia izay mandre fanono nandeha izy dia voagejany fiahiahina sy ny arena ary ny fafinaritan'izao fiainana izao ka tsy mahavanom-boa. Fa ireo teny amin'ny tany tsara dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina ny tsara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Amen. Amen. Fantatratsika tsara ty tenin'Andriamanitra ty fa mampianatra atsika izy ny amin'izay karazana toepo manoloana ny tenin'Andriamanitra zay. Ny teno izy dia voafafy. Isan'andro zany Andriamanitra mamafy izy amin'ny alalan'ny mpanompony, mamafy izy amin'ny alalan'ny zay mpanompony rehetrarehetra irany. Mety mareny anao amin'ny natoro teny amin'ny radio, mareny anao amin'ny tany andehananao misy fitoriana filazantsara, mamafy teny amintsika Andriamanitra isan'andro. Fa mba tiako etaniny mba manahoana anao rehefa mandre anazy igny, satria tadidio fa ny tenin'Andriamanitra ozy izy dia fanahy sy fiainany. Raha tia hanana fiainana ianao dia aoka anao mba ankatoa izay rehetra lazain'Andriamanitra.
atsika kristiana matetika tegna raraka atsika mifankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ny mpanompo sampy tegna mankatoa. Zay tenen'ny sampinazy igny rehefa tsy mihina tsaramaso mena oziny dia efa tsy hohaniny igny ary afaparany hatramin'ny taranany. Tsy mihina kisoa oziny dia afaparany ary tena tandremany tsara mihitsy. Fa raha atsika kristiana mba teneny aza manota, dia tsy dinitsika ilay hoe tsy hanota, fa mbola mangalangalatra kely tsika ampiasagna, mbola mandengandenga kely. Nisy fotoana andro maraim-baovao zay teto pastera nanangan-tagnana. Za nagnaraka tamin'ny Facebook tamin'izany tany-traho. Nampanangan-tagnana pino taketo pastera tamin'izany izy hozy izy madigny tsy manota iny ihany. Dia maro nanangan-tagnana tamin'izany. Dia nantenany izy madigny tsy manota anatin'ny herinandro. Dia maro be koa nanangan-tagnana. Dia raha magnina raha tsika mavita tsy manota anatin'ny herinandro, mba toizana tsy manota mandrakizay. Amen. Dia mba antanio ilay akaikinao, ino raha nataonao ke izao no maly? Tsy efa nanotanao ke hoe taiza hoe nao lahaly. Satria Andriamanitra dia miteny amintsika isan'andro. Jerenao amin'izay zay raha ataonao jiaby, mialatsina ilay fitenenana midonga amin'ny poto. Satria ampianarina anao isan'andro tenin'Andriamanitra fa tadigny marinesa ozy tsika. Satria raraka atsika rehefa mifankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Jerenareo nagnamboatra an'io atsika manangana fiangonana mega eglizy tsisy vola miliara taminay, tegna tsisy. Fa pastera mahazo tenin'Andriamanitra mila tsangana ilay fiangonana. Dia amin'ny fotoana nefa atsika mankatoa, dia efa ampiarahan'Andriamanitra amin'igny fankatoavantsika igny ny hery sy fahefana fitantsika an'ilay zavatra. Amen. Dia raha mba tenenina zao anao io, aza mijangajanga. Dia amin'ny fotoana anao mankatoa an'igny, dia magnaraka anao kagny ilay hery sy fahefana vitanao an'igny tsy jangajanga igny. Fa matetika atsika misalasala, agnano sa tsy agnano. Vao magneno telefonina ologno dia andeha sa tsy andeha. Fa rehefa mba fahotana manomboka ny any dia teneny hoe oka zay. Amen. Amen. Matetika atsika vehivavy tafalatsaka foana amina vadin'olona. Satria tsika tia lamaody voalohany. Voloko mila amboarina, angovoko, manicure, pédicure, maquillage jiaby. Nefa tsika tsy manana fahefana vitanan'izany. Tafalatsaka amin'izay tsika amin'ilay papasosy. Dia mba teneny ilay akaikinao miahagna hoe. Hainareo miahagna zay? Tenim-bazaha sy pastera mahay anazy. Mijanona. Fa raha tsy hijanona anao amin'io fangalaranao vadin'olona io, dia ho zavatra mafy ny anjoanao io. Fa mba hankatoavy raha ampianarana anao isan'andro. Rehefa mba teneny andana mamela heloko, andana hitiavo ny fahavalonao, mba vitanao ve zany? Avaketo zany mba saigna atsika hoe rehefa mirava avaketo ilay olona manana lelo aminao andana hifonao izy. Mety izy ny diso, fa anao mihitsy mila manana toepo satria izay ilay toepon'Andriamanitra. Amen. Dia mba tenenina akaikinao, mba vitanao izany hoe. Ilay izy amin'ny maha-olombelona tegna sarotra. Raha tia nofontsika ty hoe tsika magnatanteraka anazy sarotra. Ho atsika vehivavy izay manambady aketo ozy ny tenin'Andriamanitra izay manekeny vady. Dia raha vehivavy ilay akaikinao dia mba hatanio izy, mba airaizany aiza hoe fatra ny fankatoavanao vadinao izay hoe. So dia anao misy raha nampome izay tamin'ny tamin'ny asa tagna maro tarehy nisy fotoanany samby reraka hono dia oziny amin'izay avakeo e samy mahafantara le raha tokony atao noho ny antsika fa samby reraka atsika anio nefa izy amin'ny vehivavy teneny le akaikinao mankatoava hoe. Amen. Amen.
minjiny za ambadika ny tiany mba tena hompankatoa tenin'Andriamanitra fa jereo raha fotoana anao mankatoa tegna mandray décision tsy anao an'ity fahotana ty tsony za fa ho hitanao fa misy lalagna marobe ho sokafin'Andriamanitra ary mitsodrano zay tapa-kevitra agnananjagna hanokatra lalan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny toepo voalohany manoloana ny tenin'Andriamanitra dia ny toepo eo amoron-dalana. Izy nivakitsika tamin'ny lioka toko 9 andininy 12. Toepo dia misy toepon'olona zany amoron-dalana fandraisany an'io tenin'Andriamanitra io. Le toepo amoron-dalana mihevitra izy fa mahavita tegna. Izy tia lalan'Andriamanitra zany. Nefa izy tsy tapaka rehefa misy fotoam-bavaka. Izy midera, miankohoka, mandika raha olo jiaby io. Rehefa mihaino tenin'Andriamanitra dia mangina izy dia concentré tsara. Fa agnatin'ny fony saignany agny teny mitenena keo anao viavy rehefa zaho izy tsy asalo amin'izany satria tsy laiko zany Andriamanitra zany. Oka mba tsy hisy amintsika reo anana toepo ohatran'izay tsy mila an'Andriamanitra. Tadidio fa raha tsisy an'Andriamanitra tsika dia tsisy zavatra vita. Ohatriny zao volan'ny fainao tamin'Andriamanitra tao koa ny amin'ny fofonaignanao io. Mihitsy za fa tsisy nandeha efa vola tamin'Andriamanitra ty vidina oxygène iaignako niany alahady Andriamanitra tsisy nagnana an'izany atsika anio. Nefa tsika velonaina tsara. Dia oka tsika mba tsy hanana an'ity toepo amoron-dalana ty hoe tsy mila an'Andriamanitra. Io nefa rehefa misy activité tao am-piangonana dia présent fogna izy. Misy hetsika tao dia izy tonga. Fa ny fony sy ny saignany mihitsy tegna tsy manaiky an'Andriamanitra. Oka mba tsy ho anao zay olona zay. Dia teneny mihitsy le hoe oka mba tsy ho anao hoe manana an'izay toepo amoron-dalana zay. Amen. Amen. Ny toepo manaraka dia toepo ambony vatolampy. Amin'ny lioka toko 9:7. Ty karazana toepo raika ty ndraikana dia tegna mandray tenin'Andriamanitra izy. Mandray izy tegna resy lahatra mihitsy fa hoe marina zany tenin'Andriamanitra zany. Rehefa misy mitoraka dia izy mihitsy le miatokatoka karan'izao regny tegna tsara zany ary tegna marina tsisy kianina zany. Ny fandraisan'ny tenin'Andriamanitra zany dia émotion fogna fa tsisy fankatoavana na tapitiny. Zay ty karazana toepo raika ambony vatolampy ty. Izy tegna rehefa mirava avakeo izy dia magnatona ny pasteur mihitsy izy midera merci pasteur fa tegna voakasika mihitsy za tamin'ile tenin'Andriamanitra. Fa nefa io raha mivoaka keo voaka ny varavarana io dia zay raha ataony ihany ny ataony. Misy eto Madagasikara ve zany? Mba tsy tenenako hoe misy adioana ve zany? Oka tsika mba tsy hanana toepo ohatran'izany. Voaka avy eo izy tegna agnatiny mijery anazy anao ty ambony tena ao tsara ry rahavavy ry zany. Ao tsara ry ranadary ry zany tena ao izy. Satria tegna resy lahatra izy ny amin'izay fampianarana. Fa fotoana mivoaka ny varavarana dia ny ataony ihany ny ataony. Antanio le akaikinao sao dia mba marinindrinitra honareo hoe raha zany hoe. Foka tsika raha mba hivavaka tsika dia raha mba tegna hanompo an'Andriamanitra tsika dia manompo 100%. Aza atao 50% na 80% fa tegna atao 100% ny fanompontsika an'Andriamanitra. Fankatoavantsika tenin'Andriamanitra tegna ankatoavy. Misy fiteny zay fiteny pasteur fiketo hoe rehefa misy tenin'Andriamanitra regninao dia atao hoe obéir ozy izy sans comprendre na dia tsy fantatra anao raha inona tsy maintsy agnekeko an'ity fankatoavy fogna fa fotoana tsika mankatoa dia anokafan'Andriamanitra lalana. Ary ny fatra ny fankatoavantsika ny fatra ny fahefana anatintsika anio. Anao mba te hanam-pahefana amin'ny zavatra rehetrarehetra ankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Misy amintsika ozy pasteur zay hoe na dilira andeha agnaty vilagny ara tsy voabaikony satria tsy manana fahefana izy satria kely ny fatra ny fankatoava ny tenin'Andriamanitra. Somary terikely mihitsy akaikinao hoe aza matoro hoe fankatoava ny tenin'Andriamanitra. Amen. Amen.
le karazan'olona raiky eo ambony vatolampy eo a faly be izy a eo ampandrenesana ny tenin'Andriamanitra ary tegna magnano amenina mafy be mihitsy izy tegna faly izy mariny tenin'Andriamanitra fary rehefa pasteur monko mitory akedy zay dia mitakakaka aby jiaby tegnanao mahazo oaigna mihitsy rehefa mandeha le tenin'Andriamanitra fa nefa ny raha mba nytaniagna izy fankatoavana an'io zéro. Io karazan'olo koa rehefa misy fotoana izy resy lahatra be fa rehefa misy raha kely nana fotoagna ananjy tampiangonana tato izy efa tsy hitanao zay raha kely io a ohatra ataoko hoe sendra mipetraka devant ka izy dia nisy nandalo tsy niteny azafady fogna dia efa izy efa lasa zay tena hitanao hoe tsy manampaka agnatiny ao koa zany le tenin'Andriamanitra fa tsingevangevagna karany foka atsika zay manatrika eto mba tegna hitoetra agnatiny fotsika lalagna le tenin'Andriamanitra. Amen. Amen. Ary mangatana mihitsy ianao mifanahy masina mba hagnampy anao. Raha niery amin'ny maha-olombelona be tsika ty tsy mahavita zany ankato tenin'Andriamanitra zany. Asarotana magneky vady zay. Fa rehefa miteny zany le vady tonga dia valina avao koa eny tompoko. Alléluia. Alléluia. Sa tsy marina zany. Ka zay le hoe obéir sans comprendre ka rehefa miteny izy dia eny tompoko. Amen. Amen. Toepo faefatra dia ny toepo eo ambony tsilo. Toepo faefatra dia toepo eo ambony tsilo ao amin'ny Lioka 9 teo andininy 14. Ty karazana toepo raika ty mandre tenin'Andriamanitra izy mankatoa izy ndraika dia mankatoa ka mba efa misy mazonoty kely loka zany izy amin'ny fankatoavana fa izy tompoko dia be fanahina be tahotra tadidio fa Andriamanitra tsy afaka miasa anatina tahotra Andriamanitra tsy afaka miasa anatina fanahina possible zao izy magnano marinala izy tegna mivavaka tegna mivavaka io fa rehefa mifoha mandraigna izy dia efa misavoritaka rehefa mazavy andro io dia efa misavoritaka izy hoe aiza ndraika koa Jesosy ao fantragno fa ho avy akely tompotragno aiza ndraika Jesosy agnefako trosan'olona fa ho avy akely tompotrosa be fanahina tsika rehefa mametraka fiainantsika pelan-tanan'Andriamanitra dia fanahy zay rehefa misy problème pe amintsika kanetitsika amin'Andriamanitra dia efa tsy nenitsika tsony igny fa neninazy izy miregle an'igny. Amen. Fa iraha agnarany raha hoe ametsika an'Andriamanitra tsy fohifohy le problème atsikany vavaka atsika magnome anazy an'Andriamanitra dia avake ndraiky izy alaitsika aminazy ndraiky satria manahy itsikany matahotra atsikany dia ametsika tsy fohifohy an'Andriamanitra le problème dia lasa atsika ihany tsy mahita solution. Tadidio fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ozy izy ho adidiko ihany. Amen. Dia maneke zany ianao manomboka androany ho adidin'Andriamanitra ny fiainanao. Raha narenga mba mahita raha misy vola mivoaka isan'andro amin'ny fagnamboarana ny trano io raha mba azo natao zegny nanakalo plastika na dia andro raika fo mba nareo zegny maka place kely agnatin'ny andro raika mba hijerena hoe karakory le zavatra gérena amin'ny fagnamboarana mega église io fa rehefa mivavaka mametraka an'io apela-tagnan'Andriamanitra zay raha misy akely na dia imoezako misy koa tsara tragnoko efa tragnon'i Jesosy eky za marao hiasa aloha amin'izany ava amiany vola fo dia mba managna fotom-pisaignana karan'izany atsikany rehefa misy zavatra ataontsika dia na dia problème manakory tsisy raha tsy hain'Andriamanitra vahagna zany ary agnatin'io ameny tolotsaigna ameny hevitra anao ireglenao an'io fa atao voazo antoko fa tsara fifandraisana aminazy ianao satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny ny fahotantsika ozy izy ny hevitra mampisaraka atsika aminazy dia ataovy mihitsy zegny raha tsy saranao amin'Andriamanitra dia le fahotana. Amen. Amen. Ity karazan'ny toepo raika amin'ny anaty tsiro ty koa dia manaiky ny tenin'Andriamanitra izy fa amin'ny ampahany
tsy jiaby ikeny zegny raha metimety aminazy ihany ny ekeny amin'ty agnatin'ny Toepo mitsilo ty zay raha metimety amin'ny fiainany mankatozy fa amin'ny antsasany ohatra anatin'izany zao raha sendra mamonjy fety izy na mba isy mpagnano délivrance be izy tsy magnatra be izy mandirany hoahoaka agny le magnawitry regny mihitsy zay le Toepo anatina tsilo izy intercesseur be tsy magnatra izy mandirany boesa nefa izy amin'io rehefa aketo tegna midera tsisy karanazy izy longe be tsy magnatra izy mamonjy kabare ira ataony avao koa amin'ny ira mampime be regny atan'io le akaikinao sao dia marinindriny anariny ndraika koa hoe raha raika zany isaoran'Andriamanitra moa ki confinement ty tsisy fety vonjegny fa raha tsy zany izy ake na dia izy kiopy andraikitra be hoe efa tagnatina tsabora izy ohatry zay ary le nandia be regny nefa atsika amin'io miandrandra fitahina amin'Andriamanitra atsika amin'io miandrandra valim-bavaka aoka mba tsy Toepo amina tsilo ny fandraisanao ny tenin'Andriamanitra amen mahay raha koa ny Jesosy hoe fantanao seko brique tantany hafa dia nataony confinement nasiany coronavirus tsy mahazo mamory olo sy magnano fetifety fa karan'izay anao ke fa teza alleluia alleluia manomboka any any dia ataovy azo antoko fa mankatoa tenin'Andriamanitra anao ny fatra ny fankatoavanao ihany ny fatra ny fisandratanao amen sarotra tamin'ny marina ny aiko be voka zany nefa tsy manambady olo efa andeha ny mariage amin'ny herinandro be voka tsy hainao avy teza fa noho le zay tenin'Andriamanitra dia ny ekeny dia indraindraika nefa tsika mba testen'Andriamanitra amina zavatra kely ohatra ampiasagna anao mba testen'Andriamanitra amina resaka vola jerenao ny fararaka nefa anao amin'io mba te ho milliardaire mba testen'Andriamanitra amina resaka vola anao dia raraka igny anao tsy magnerigna fanerim-bola ahodikodina anao vola ampiasagna teneny le akaikinao hoe aoka hoe mba tsy Toepo tsilo eny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra hoe fa rehefa mba hankatoatsika dia mankatoava zato isan-jato aza malaka hevitra anao mihitsy anao hoe mety amina raika zany sa tsy mety amina rehefa tenenina zao tsika hoe aza mangalatra dia mety misy mamaly amintsika ny agny raha tsy hangalatra mareo dia ho velona tadidia fa tsy anao mamelonaignao fa Andriamanitra anao ambassadeur ny lanitra tsy agnisy ambassadeur zany ka nitebiteby izy tamin'ny tany nandefasagna anazy fa ny pays nagnandefana azy ny tompona andraikitra amin'ny fiainany za zao sûr mihitsy fa ny ambassadeur ny gasy mandeha an-tafy agny tsy miasa loha mihitsy ahoana fiainako aty fa fanjakagna malagasy manohagna anazy agny dia anao koa ambassadeur ny lanitra anao dia aza mitebiteby mihitsy hoe ino ndraika koa na ino ndraika koa fa hain'Andriamanitra mandray an-tagnana anao izy efa niteny mihitsy hoe indro zaho izy izy momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao mino za fa mbola tsy tapitra zao tontolo zao dia mbola ombanao fogna izy mandrakizay zany alleluia amen tahin'Andriamanitra antsika rehetra ny Toepo manaraka dia aoka mba ity ny Toeponao rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra dia ny Toepo tsara manaiky aniriny tenin'Andriamanitra Toepo tsara manaiky volavolain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 9:15 aoka mba ho Toepo tsara mba Toepo mangetaetan'Andriamanitra atsikany rehefa mba misy tenin'Andriamanitra retsikany dia tegna ankatoavitsikany fa tsy hoe miditra akato le tenin'Andriamanitra dia avoaka atsika akato na hoe agnatin'ny trano ty fogna atsika tegna mpankatoa be
fa rehefa agny amin'ny mangingina agny atsika mba manakory, rehefa agny amin'ny quartier misy atsika ampiasagna amin'ny fiarahamonina misy atsika tsika mba karakory, mba tegna mpanompon'Andriamanitra marina ve. Misy amintsika niny akato fogna izy milamagna be io fa rehefa mba antaninao fiainany anaty quartier agny, le mpiankany amin'olona regny, le mpivazavaza olona regny, oka mba tsy ohatran'izay tsika fa tegna toepo manaiky an'Andriamanitra, toepo aniriny tenin'Andriamanitra, mba tonga anao tena hoe isandratra, mba tonga anao tena hoe hotahina, ary tsofoko rano anao fa andray zavatra mbola tsy niraisinao no anatin'ity volany fahivana ty. Amen. Misy amintsika reo azy zavatra mbola tsy narin'eritreretiny mihitsy ho azo. Misy amintsika reo andray vola mbola tsy ary niraisin'ny tagnany. Fa ataovy azo antoka aza atao tafasaraka amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Amen. Rehefa mba azonao izy dia ozy pasteur zay agnatero izy. Agnatero mega église fa aza mibarakamba agno no magnano arrosazy fa miany Jesosy anao zegny. Aza miboro ary magnano arrosazy fa ataovy mba mpiangonana ka tsika miaraka magnano fety. Amen. Amen. Satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe zay tahiany Jehovah ozy dia voatahy mandrakizay. Misy amintsika reo antson'olona tsotra zao fogna hiara hiasa aminazy. Ary tegna asa be mihitsy. Fa ataovy azo antoka manekeno tenin'Andriamanitra. Amen. Tahin'Andriamanitra tsika rehetra. Dia tenela akaikinao mba nisy raha voarainao hoe takeo va? Mba ino ny raha voarainy takeo? So dia le hoahoa take tegna tadidinao tamin'ny jiaby. Alleluia. Hitsangana antsika hisaotra an'Andriamanitra. Hitsangana antsika hisaotra an'Andriamanitra dia angatao mihitsy Andriamanitra hoe amboaro hoe ny foko hoe mba tenao mpankatoy zay rehetra lazainao zao. Ninino hoe tenen'Andriamanitra teneninao aminao hoe Andriamanitra dia meo anao hoe le hery afahako mankatoy zay rehetra lazainao. Mangata amin'ny tompo anao aza vela ho lavitra anao za Jesosy hoe. Vavaka antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ray io mankasitraka anao zany amin'ny fahasoavanao. Misaotra Jesosy fa miteny aminay anao isan'andro isan'andro. Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara. Jesosy mangataka aminao zay rehetra Jesosy mba tegna amboarinao Jesosy ny toeponay tsiraikaraika, mba tegna toepo manaiky ny tenao, mba tegna toepo mangetaetanao, mba tegna toepo maniry anao fatratra Jesosy meo anay le hery afahany ankatoy zay rehetra lazainao. Mankasitraka Tompo ampafantaro ahy izay mety afarako sy izay rehetra ohatriny androko aoko fantatro fantatro ulukandalwa andeanako mahitsewamina. Misaotra anao zay Andriamanitra fitiavana satria nomenao hery, nomenao fahasoavana afaka nanatrika fivoriam-bavaka teto hatramin'ny maraina ka hatramin'izao anio izao. Oka tompony herin'ny teninao zay nahafafi teto aniry any amin'ny tsiraray avy ary lasa voa hitondra fiainana sy fandresena ho anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana isika rehetra. Dia misaotra betsaka antsika jiaby ny amin'ny fahatongavana teto androany, indrindra ny amin'ny fanetrentenanao ny ain'ny tenin'Andriamanitra. Ka mino sy matoky fa ivadika zava-misy ho anao ny voa rehetra zay nahafafi teto. Ambety teniko foana matetika hoe ny marary rehetra oka andray fanasitranana, ny manana olana oka andray vahaolana, ny tebotebo sy manana ivadika fiadanam-poa, ary ny tompo mihitsy any anomenao fifaliana goavana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
misaotra amin'Andriamanitra ary misaotra ny neny atsika nitondratsika tagnatin'izay fahalalana zay ary tsy mitsahatra ihany koa mbola manentana atsika zanak'iziona jiaby mila fagnampianao rô fagnamboarantsika tragnom-piangonanao tena toagno ara-bola, toagno ara-materialy, toagno ara-bavaka. Araka izy nataoko filazana teo tamin'ny fidirana fahatelo teo fa omalo atsika rehefa nikontikontigna ny restana rambole zay mbola tokony ho pehena dia teo amin'ny 32 millions nefa n'izy eo mbola tsy misasaka dia zany rehetrarehetra zany nefa mandigny anao. Amen na mba teneno amin'ny akaikinao mihitsy mba otrino mba pehenao amin'izy 32 zany hoe alèvre hoe 30 aminanjy hoe mba teneno izy mba alèvrenao hoe le 30 amin'ny raha zany hoe dia le dei hoe anà mila vola riavagna ny asa tegna mampatsiaro anao za mila vola izy nefa nandrasantsika gnome vola keo atsika reo no tokony mba samy miezaka mandeha izy eo amin'ny herin'ny andro za mba hiezaka atsika ataotsika vidéo le izy dia mba alefatsika eto mba jerivanao hoe ohatrohatran'izao ny zava-misy ao amin'ny tragnon'Andriamanitra izy agnentagnako anao eto isan'andro io. Amen. Dia rehefa aveo zany ndao mba samy mba androtsaka zay mba zaka ny fanoantsika atsika hoanoagnatsika ny fagnamboaran-tragno omany lasite deny zao raisova agnaty poketrinao zay mba foinao alotsaka anao ao amin'ny asa fanaovagna tragnon'Andriamanitra tadio fa ny vola omenao agnamboaranao tragnon'Andriamanitra tsy very zany ary tsy matiantoka anao fa hotahiny tompo mihoatrany ianao. Misy filazana vitsivitsy reto mampandre atsika rehetra fa misokatra ny selile ankiriry avaratra ao amin'ny tragnony Rala Lido mba sivy-tia-tanana mafy ny tompo isaky ny alarobia zany misy ny selile io ao ankiriry avaratra asaina atsika mba ho tonga. Dia ny sampagna ambalasoa ihany koa dia magnatanteraka etsika anankiray mba ho fanoagnana ny fagnamboarana tragnom-piangonana dia mamarotra biena pizza zareo zay ataotsika ankitsapaka eto amin'ny fotoan'andro samy mba mividy be zany tsika 2 ariary ny vidina bie anankiray zay azahoanao pizza raiky maventy be mba iarahanao mifaly amin'ny ankonanao. Amen. Dia mba asaigna zany ianao aza kivy fa tegna mba mividiana ny bie 2 ariary ny bie anankiray mba vahady eo mba mitsangana kelikely mivoatra ny bie rehefa aveo anao magnatogna anazy mba mividy bie aminazy ny vola rehetra azo amin'izany dia hoentsika mba hanoagnana ny asa fagnamboarany tragnom-piangonana. Ndao mba sitsika tia-tanana ho an'ny tompo dia mba tenenina akaikinao hoe 30 firy hoe neninao takegny hoe ia dia tenena izy aloha hoe alaiko le 30 hoe fanao hoe le de ray soir zay mba nomaninao ka mba marisy lahatra anao ivavakytsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no niloranay ampahana fanatitra indrindra tompo tamin'ireo zay mba nitahinao ny fiainanay no atolotray androany ankasitrao zany tompo aroka mba hitondra fanambinana lehibe ho an'ny tsiraray avy oka mba hitondra fahasoavana lehibe ho an'ny isam-batan'olona ary indrindra Jesosy fa ny fandresena amin'izay rehetra ataon'ny tanana ankasitrao Jesosy ny asa fagnamboarana fiangonana ankasitrao ny ampafolokarina sy ny fanatitra malalaka amin'ny anaran'i Jesosy. Familana mangekiza Sozi, si alla marichi
misy namanesy teza hoe iaraka aminao hoe San Jesosy Siala marikitranao za saigny no mety saigny kwa tsara fa misy namaneky za tanana mafafan'i Jesosy tsika amen zay ny fahafahantsika ny vory zao maraina zao azadigno raha riva takariva ampiderana mba sy tia tanana mafafan'i Jesosy manomboka amin'ny telo atsika aveo amin'ny telo ratolakandro tsika aveo ideran'Andriamanitra ho hitanao fa ho isy lakile omeny tompo anao raha riva afahanao manokatra ary afahanao manidy zavatra izy mba mino an'izany misy secret le avy agnatin'ny fiderana io ka magnentana anao za raha riva tongava mba andray fahasoavana amen raha pitso maraina iny koa tsika manana fotoana lehibe ao anatin'ny maraim-panosorana eto amin'ny toerana ity tenenina akaikinao mba tongava malaka anjara anao hoe isaky ny alatsinainy maraina amin'ny dimy sasany misy an'izay fotoana zay eto anentanana atsika fivoriam-bavaka atsika moa zany tsy miova amin'ny herinandro ambony talata sy lakamisy maraina amin'ny 7 vavaka sy délivrance fa ny talata sy lakamisy ariva amin'ny 5 ora sasany miverina amin'ny lono ny fivoriam-bavakantsika eto amin'ny toerana ity amin'ny 5 ora sasany ariva dia mirava amin'ny 7 rehefa zoma asivy bravo mafibe amen fotoana ny fifadikany zoma maraina amin'ny 7 dia ny alahady moa tsy miova ohatra n'izy efa hitanao io afakarany foagna ny 4 amin'ny 7 amin'ny 8 amin'ny 7 amin'ny 10 miraiky amin'ny 10 dia ny après midi amin'ny 3 ora tolakandro amen tahin'Andriamanitra ianao hoe ho za hoe ho tahina mihoatra ny fiainanao ho ela velona ianao sady ho tahin'Andriamanitra mihoatra n'izay eritreretin'ny fonao mitsodrano mba handray fitahina avy amin'Andriamanitra ianao ary ho tenenina foana zay tantaranao zay mandra-pialanao eto ambony tany Jehovah Andriamanitra ny anandratra anao ampahita fitianao anangana ny ara-panahnao ary lasa lehilahy sy vehivavy maherin'Andriamanitra ny ianao amin'ny anaran'i Jesosy isika rehetra ara-manao hoe dia teneny olona akaikinao io hoe manaraka atsika ny fahasoavana io na fraisin'i Madagasikara manaraka atsika ny fahasoavana be bless izy io na firaisana